dia mbola amin'ny fifaliana trano no ahafahana miaraka amintsika ao anatin'izao fampahirezana foy izao ny vavakisika. Jehovandriamanitra ray, tsy tampona fenina aminao dia zavatra mitranga amin'ny isam-batan'olona indrindra eo anivon'ny firenena, manoloana ny olona na goavana izay mitranga ankehitriny, miaina ao anatin'ny aizina ny vahoriana, ao anatin'ny fitaintainana ny vahoakanao. Tsisy azona atao afa-tsy ny manakina ny fiainana eo am-pelantananao. Ianao rery no afaka hitondra vahaolana dia azavoany ny alalan'ny fanahinao masina, vahoakanao tsirairay avy ary ampahirezo raha io mianaranao Jesosy. Amen. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy, manonona ny fahasoavana sy ny fahitaman'ny Tompo amintsika mandrakariva. Tsy takona fenina amintsika ny zavatra mitranga eto amin'ny firenena, vokatry ny olan'ny jiro sy ny rano, tsy misy izay tsy mikaikaiky ary miray fo miray saina na mipomba ny fitondrana na ny manohatra ny fitondrana na ny kristianina na tsy ny kristianina, samy mikaikaiky manoloana ny olana izay mitranga. Dia nisy ireny fifanarahana izay niraisan'ny vahoaka feo ireny dia niditra tamin'ny fangatahana vahaolana tao anatin'iny etso-bahoaka iny izay noheverina fa mivoaka ho mpandresiny vahoaka, kanefa inona mivokany dia tsy takona fenina amintsika. Tsy mivaha ny olan'ny rano, tsy mivaha ny olan'ny jiro, fa nanampitrotraka teo anatrehan'izany ny ratra ny von'olona, ny fampitehan'ny fananana, ny fandrobana, ary manampitrotraka ny toe-javatra mitranga, tsy ny jiro sy ny rano fotsiny fa betsaka ny olona very azy, betsaka ny fahoriana hitranga ary ny zavatra manaraka an'io mbola ny vahoaka ihany no hitata ny vokany ny toe-javatra mitranga rehetra, satria vahaolana ny tediavina vao maika olana manampy olana. Tsy misy fanomezantsiny eo anatrehan'izany rehetrarehetra zany, fa fitaomana antsika kosa hitodika amin'Andriamanitra, satria ho an'ny olona tena mandinika ny soratra masina dia mahita tanteraka mihitsy hoe tsy misy zavatra tongatonga ho azy eo amin'ny fiainany zanak'olombelona, indrindra ho antsika ny eto Madagasikara. Raha ity volana septambra ity fotsiny no jerevantsika, io toe-zavatra io ange efa nisy fampitandremana nataon'Andriamanitra tamin'ny fahafitony volana septambra izay fantatritsika loatra, ary ngamba tsy nisy izay tsy nandinikiny izy io, fa ny vanim-potoana ny 7 septambra alina nanodidididina tamin'ny 7 teo hatrany amin'ny 10 alina any nisy n'ilay éclipse lunaire izay nahavariana, ary ny akamaroany ny mpitoro filazantsara hatrany ivelany dia tsy nisy izay tsy nahafantatra an'io, satria tsy teto Madagasikara irery ihany no nahitan'izy io, fa saika maneran-tany dia nalaza izay fisian'ny éclipse lunaire izay, izany hoe volana Modra, dia nitsindriana tsara tamin'izany ho an'ny mpitoro filazantsara ny Joël 3:9-4 izay milaza an'izao hoe ary na dia ny mpanompo ny 9:7 ary nisy fahagagana any amin'ny lanitra sy ety amin'ny tany aho izy dia raha sy afo ary setroka mitakosina masoandro ampidiana ho aizina ny volana ho rà alohan'ny hatongavan'ny andron'i Jehovah izay sady lehibe no mahatsiravina. Tamin'ny fahafitony volana septambra nitrangana izay zavatra izay, ary io no manatahaka ny zavatra mitranga tamin'izay vanim-potoana izay, satria ny volana ozy ho rà, izany hoe tsy mivadika rà ny volana fa hita menamena be. Kanefa tamin'ny fahafitony volana septambra io zavatra tsara ho fantatritsika dia vanim-potoana ny dia volana io, fahafitony volana septambra, vanim-potoana ny fianomanana, raha ny zavatra tokony hitranga zany ara-boajanahary, tokony volana mazava be mitondra fahazavana ety amin'ny tany ny zavatra mitranga. Kanefa tamin'io vanim-potoana io dia le volana fianomanana, le volana mazava
de nanjary ny amaizina tsy kelikely de nanjary takona tanteraka de ny zavatra hita tety am'ty zao tontolo zao tya tetia tany de hoe volana modra zay ny fomba filazan'ny mpitoro filazantsara azy hoe isy raha mandrika misy marina amin'ny apahan'zay kanefa rehefa tena jerevana ny zava-miafy ny tenin'andriamanitra de tsy de zay raha mandrika zay loatra ny zavatra tian'andriamanitra apitaina atao anatin'iny volana modra iny satria famantarina eny amin'ny lanitra ambony iny ary tsy olombelona ny nanamboatra an'iny fa avy amin'andriamanitra de misy afatra tian'andriamanitra apitaina ety am'ty zao tontolo zao ety ary indrindra ho atsika firenena malagasy satria raha ny zavatra tokony nandrasana de tsotra ihany de hoe ao anatin'ny aizina de tokony ho feno manana tanteraka hitora fahazavana ao anatin'ny aizina ety am'ty tany tya kanefa ny zavatra mitranga maizina tapaka le volana lasa raha mety misy famarina no sika ny teny mpitoro filazantsara sasany hoe le volana ho lasa raha de milaza tena fahoriana be milaza tena ady raha mandrika ary misy marina amin'ny ampahan'zay zavatra zay kanefa tsy ampy zay fanazavan'zay ary tao anatin'zany fanazavan'zany zay ohatra ny tena nampangovotra satria ay mpitoro filazantsara foana no manodikodina an'le famarinany tenin'andriamanitra mba ho amin'ny tombotsoany de lasa azavainy araka ny fisaina ny tenany fa tam'zany indrindra nahitana ary tsy vitany hoe mpitoro filazantsara avy any ivelany manerina n'zao tontolo zao fotsiny fa na ny mpitoro filazantsara teto Madagasikara raha hoe mba hanandransika mba hiaina kely ny toe-javatra nitranga tamin'ny vanim-potoana zay nanomboana an' Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana de tena miaiky an'izay daholo ny akamaroan'ny olona rehetra hoe marina tokoa zany kanefa rehefa tena dinihana ny soratra masina tsisy zavatra hifandraisany mihitsy ka amin'ny vanim-potoana nafatesan'i Jesosy Kristy iny éclipse lunaire iny tsisy ary io nitondratsika fanazavana kely hoe ty volana septambra ty volana hafahafa zay ny tomboka raha ny fanisan'andro ara-baiboly de ny fafitony volana septambra iny tao anatin'ny volana faenina araka ny fanisan'andro ara-baiboly ary tao anatin'zay le fienomanan'zay 7 andro tsy atongavan'le volana fafito zany hoe fanomanana ny olona hiatrika le volana fafito araka ny fanisan'andro ara-baiboly kanefa zay fafito ny volana septambra zay ty volana septambra ty calendrier grégorien volana hafahafa fa nisy fanomanana an'andriamanitra tao anatin'izay ka raha apitahainy ny toe-javatra mitranga tam'izany tsy mitovy mihitsy tamin'ny toe-javatra mitranga tamin'ny nanomboana an' Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana raha mijerytsika ny Lioka 7:20 hitondrantsika fanazavana foy inona tokoa ny zavatra mitranga tamin'izay vanim-potoan'izay Lioka 7:20 ny 4:7 ka hatramin'ny 9:20 ary rehefa tonga tokony ho tamin'ny ora fahenina io ora fahenina ara-baiboly io de tamin'ny 12 atoandro de maizina ny tany rehetra ka naharitra hatramin'ny ora 7 zany hoe hatramin'ny 3 nanomboka tamin'ny 12 atoandro hatramin'ny 3 tena maizina ny tany rehetra ary zay famezina ny tany rehetra zay de araka ny fanady adin'ny teolojiana de éclipse ihany ko fa tsy éclipse lunaire fa éclipse solaire io tamin'io vanim-potoana io zany takona ny masoandro fa ny zavatra hitantsika tamin'ny fafitony volana septambra takona ny volana fifanitsiny ny masoandro sy ny volana ary ny kitana fa nyray niseho tamin'ny atoandro raha vao izy no maizina takona ny masoandro amin'ny andro atoandro de zay ny éclipse solaire misy zavatra manakona le tara-pahazavana avy amin'ny masoandro tsy tafapaky ety amin'ny tany fa ny éclipse lunaire indray de zao takona le volana amin'ny andro alina misy zavatra roa samihafa ao anatin'izay rehetrarehetra zay ka tamin'ny nanomboana an' Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana rehefa tokony tamin'ny ora fahenina de maizina ny tany rehetra ozy ka naharitra hatramin'ny ora 7 izany sady miamaizina ny masoandro ary tritra misasaka ny hevitra lamba teo amin'ny tenipoly ary niantso tamin'ny feo mahery Jesosy ka nanao hoe raiko eo an-tananao matolotro ny fanahiko ary rehefa niteny izany izy afaka ny ainy zay Jesosy Kristy nanolotra ny fanahiny
teo anatrihan'ny ray a ka ny teny hoe afaka ny eny sonina apetraka jesosy hoe vita ny mission anytete am'ty zao tontolo zao ity vita ny famonjena ary misy antony manokana zay le hoe aizina be tamin'io vanim-potoana io satria le aizina nandrakotra n'ity zao tontolo zao ty ny aisim-pahotana vitany kristy ny anavitra ny olona ka hitondra fahazavana ho an'ny olona ary zay le hoe ny famonjena de vita vanim-potoana manahoana io vanim-potoana nahafatan'i jesosy kristy io sy ny éclipse solaire io vanim-potoana ny éclipse solaire io vanim-potoana io le paska io le faefatra amby folo volana nisanina io le vanim-potoana tena raha ny amin'ny testamenta taloha nanafahana ny zanak'Israely nivoaka tao amin'ny tany Egypta afaka tao anatrehany vahoany sirenendehibe de lasa naleo tena vokatry ny famondram-pon'Andriamanitra ary zay ko nitanjona kendren'i Jesosy Kristy fa tsika tsy andeha mbola hanadiady an'izany fa hijery fotsiny le hoe le fitaka hoentin'ny mpitolo filazantsara hoe nitoejavatra mitranga tamin'ny fahafito amin'ny volana septambra de tena mitovy am'le zavatra mitranga tamin'ny fahafatesan'i Jesosy voalohany indrindra zavatra mitranga tamin'ny fahafito volana septambra sy tao anatin'ny faefatra amby folo volana nisanina fa ny zavatra mitranga tamin'ny andron'i Jesosy de tamin'ny faefatra amby folo volana nisanina andro pasika na ny afatra zay hoentiny raha tsy mitovy satria teto Jesosy mihitsy no lay mazava ary nitakany ny aizina tamin'izany vanim-potoana zany iny afatesan'i Jesosy le aizina zao tontolo zao nentiny teo amin'ny hazo fijaliana de ho takalozina satria izy no nyteny zany fahazavany zao tontolo zao raha hitan'ny olona zany le famonjena vitan'i Jesosy de afaka manaisotra ny aizina ao amin'ny olona Jesosy Kristy ary mahita mazava izy ary zay nitanjona kendren'i Jesosy tao amin'ny vanim-potoana amin'ny Pasika fa le toe-javatra mitranga tamin'ny fahafito volana septambra indray tsy zay normal raha amin'ny andro amin'ny andro alina tsy misy resaka masoandro tsy misy masoandro mihitsy hanazava amin'ny andro alina fa tonga de maizina ny tany fa nofidian'Andriamanitra manokana le masoandro sy ny kitana indray ny volana sy ny kitana mba hitondra fahazavana ho amin'ny alina kanefa tao anatin'le fianomanana ny zavatra mitranga de zao maizina le volana de eo no jerevantsika satria raha vo miresaka hoe volana angatahako amintsika fampahirezana ty entiny ty mba takaratsika ny zavatra ataon'Andriamanitra ary misy afatra ten'Andriamanitra ampitaina ao anatin'io te zavatra io ary raha mahatakatra an'izay ny ankamaroan'ny olona rehetra indrindra kristianina de ahafantatra ny toe-javatra mitranga am'izao vanim-potoana zao na de io zavatra mahonena mitranga tamin'ny firenena io ary de fa voalaza de melo daholo zany rehetrarehetra zany fa ny vahaolana raisin'le zanak'olombelona tsy mitovy amin'ny vahaolana raisin'Andriamanitra ary zay nampahirezana atsika hoe misarika atsika mandrakariva mba hitodika eo amin'Andriamanitra zay afaka mitondra vahaolana ho atsika raha manaiky ho tantanany isika ka raha ny fahafito ny volana septambra de raha hitatsika ny tononkirany Solomona jerevantsika efa nisy vanim-potoana nitondrako fanazavana makasika an'ity éclipse ty fa mamerina kely aty amin'ny tononkirany Solomona toko fahenina ny 150 de zao ny voasoratra ao iza moa ivehivavy mitsidika tony maraina zay tsara taretaka ny volana madio tony masoandro sady matahotra toy ny antokony miaramila mitondra faneva misy fanoharana foana ataon'ny soratra masina ka raha vo miresaka volana de hoariny taka ny vehivavy mitsidika tony maraina ary io resahana io zany de le hoe volana fenomanana volana mazava ka ny vehivavy mitsidika tony maraina tsara taretaka ny volana ozy madio tony masoandro misy antony daholo zany rehetrarehetra zany de vo miresaka hoe volana zany zava-panahy ao anatin'ny soratra masina de manambara vehivavy kanefa raha vo miresaka vehivavy indray ao amin'ny bokin'ny Efesianina de entina ilazana ihany ko ny Efesianina toko 5 de zao ny voasoratra ao ny 2:2 ka hatramin'ny 4:5 ianareo vehivavy ozy manakeny vadinareo taka ny ainakenan'ny tompo fa ny lahy ny lohan'ny vavy de taka ny Kristy koa ny lohan'ny fiangonana ary izy no mpamonjy ny tena
fa takany aneken'ny fiangonana any Kristy no aneken'ny vaviny lako amin'ny zavatra rehetra. Rehefa tena jerevana zay de misy tsy lalao teny ataon'ny soratra masina ao. Kristy entina ilazana ny lehilahy ary ny vehivavy de entina anambarana ny fiangonana. De raha vao mahita sika zany hoe vehivavy de manambara ny fiangonana zay. Kanefa hitantsika tany amin'ny tononkirany Solomona vao miresaka vehivavy keo de manambara volana zay. Aty amin'ny tononkirany Solomona volana mitsidika tombo maraina zay tsara taretaka ny volana de io le fianomanana. Fianomanana tamin'ny fafitony volana septambra io. Zany hoe zay le volana mazava zay zany de tokony ny zavatra mpanao ambadika de hoe fiangonana fiaino fahazavana fa ny zavatra mitranga fotsiny de ity io volana fianomanana io tsy izy mahazava ny tena fa tara-pahazavana avy amin'ny masoandro mipakany amin'ny volana no mahatonga azy mazava. Ary inona no mahatonga azy mazava? Fianomanana amin'izy io mba hitondra fahazavana ety amin'ny tany zay rakotraizina. Raha dikatsika tsotra zany de zao hoe fiangonana fiaino fahazavana tokony hitondra fahazavana ety an-tany. Zavatra nisy nefa tamin'ny vanim-potoana io de zao takona le volana kanefa io mahazava ny volana io tara-pahazavana avy amin'ny masoandro. Taka amin'ny masoandro zany izy tsy mandray tara-pahazavana amin'ny planeta hafa fa amin'ny masoandro de mahazava ny tenany. Ka matoa hitantsika mazava ny volana de mandray tara-pahazavana avy amin'ny masoandro. De any amin'ny bokin'ny Jeremia nilazany azy any amin'ny salama masoandro sy apinga Jehovah Andriamanitra ozy. Masoandro sy apinga Jehovah Andriamanitra zany hoe ny masoandro ndray zany de entina hanambarana any Jehovah. Salama fa 4:20 fa masoandro sy apinga Jehovah Andriamanitra ozy. Fa miresaka masoandro zany de miresaka ny Jehovah. Masoandro sika tsy mandray tara-pahazavana amin'ny planeta hafa de Jehovah koa tsy mandray tara-pahazavana avy amin'ny zavatra hafa. Kanefa zay Jehovah zay ny amin'ny Jeremia ndray nilazany any Jehovah ndray Jeremia de nilazany an'io Jehovah io Jeremia toko fa 13 de zao nilazany azy. Jeremia toko fa 13 ny 9 amin'ny andro no amonjena ny Joda ozy sy andrin'ny Israely fa izay ary zao no anarina zay anonona azy Jehovah fahamarina atsika. Zany hoe le masoandro milaza ny Jehovah. Io Jehovah io le masoandro le tsy mandray tara-pahazavana avy amin'ny tenana nilazana azy Jehovah fahamarina atsika. Noho izany zany le masoandro zany de tandindony fahamarina an'Andriamanitra. Kanefa le volana matoa mazava de noho ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra mipaka ao anatin'ny volana. Ny zavatra nisy nefa tamin'ny vanim-potoana io le volana takona tsy mitondra fahazavana tetỳ amin'ny tany. Zany hoe io volana io tandindony fiangonana fa rehefa tena jerevana tsy le fahamarinana an'Andriamanitra intsony no tafapaka ety amin'le vahoaka tokony ahita fahazavan'ny tenin'Andriamanitra fa tena maizina. Zany hoe zavatra maizina tsy zava-marina, zavatra diso no apita. Kanefa tanjona anketren'Andriamanitra hoe avy amin'ny fiangonana tokony hiposahany fahazavana ety an-tany. Fa hita teto Madagasikara raisitsika manokana firenena malagasy tokony avy amin'ny fiangonan'Andriamanitra no hiposahany fahazavana mba ho fantatry ny olona ny lalakaleny. Kanefa ny toe-javatra mitranga de zao fiangonana tsy mazava. Zany hoe mety vao mainka manampitrotraka ny aizina eo anivon'ny firenena ary fampieritrretan'Andriamanitra mitrangany ny toe-javatra iny. Hoe tena mitandrema re olona fa ny fiangonana zay nanakinan'Andriamanitra ny fahamarinana mba hoampitaina amin'ny olona lasa tsy fahazavana no ampitaina fa aizina. Ary tokony hitodika amin'ny tena ny fiangonana hoe aiza ny andraikitra ny fiangonana manoloana ny toe-javatra misy eo anivon'ny firenena satria tsika angamba matsikaditra fa ny toe-javatra misy ange eo anivon'ny firenena mandray andraikitra be dehibe mihitsy ny fiangonana eo amin'ny fanoloran-tsaina ny mpitondra mba fahana mitondra fitantanana tsara ampiadana ny vahoaka. Fa maninona zao ny toe-javatra mitranga
za zany tsy mametsin'izana izy fa asiako mafy ny tenako mangana fa eo indrindra ny tena tokony tena andiniateny tsy ho an'ny fiangonana rery any fa ho an'ny fanjakana zay a tena mitady mpanolotsaina fa sao de mpanolotsaina mitondra aizina no eketeny de mampitondra fahorina ho an'ny vahoaka fa iny loha tamin'ny fafito ny volana septambra no toejavatra mitranga zany hoe volanao lasara araka filazany io la tsy mitovy mihitsy io satria taty amin'ny bokin'ny lioka de hitatsika eclipse solaire tamin'ny andro atoandro maizina ny tany aman-danitra tsy niafatra tamin'iny satria raha voarainy olona ny afatra tamin'iny de zao mandray ny famonjena le olona fa ny eclipse lunaire indray de zao le fiangonana nanakinana ny afatra andriamanitra mba hitondra fahazavana ho an'ny olona tonga maizina de tsy mahagaga ny toezavatra mitranga ary hitatsika moa ny fitohizany fampaherezana satria misy fifandraisana io misy fanomanana ny olona satria ao anatin'ny fianomanana de rehefa tonga fianomanana de me maty tsy kelikely io volana io parapatonga an'le tsinam-bolana indray rehefa tonga ny tsinam-bolana tamin'ny faraky amby roapolo ny volana septambra no mitranga io tsinam-bolana io zay milaza zava-dehibe zay matetika tsy nampitaina tamin'le vahoaka an'andriamanitra ka mahatonga n'le vahoaka an'andriamanitra mandeha amin'ny lalana tsy izy vokatry ny atao amin'ny fiangonana satria zavatra diso am'izay mampitainy am'le olona de manjary mitady vaolana diso de ny zavatra mitranga nefa de misy fiatraikany eo amin'ny fiainan'ny firenena ny fahadisokevitra zay tafita any amin'ny olona faraky amby roapolo ny volana septambra satria foiny fotoanatsika ao no voaloham-bolana ao ny tompoka ny volana fafito raha baiboly ary io voalohany volana fafito zay tamin'ny faraky amby roapolo ny volana septambra efa mbola misy fampitandreman'andriamanitra ho an'le olona rehetra fa misy zavatra mafy tsy maintsy andalovana de mitranga tokoa izy io de hitatsika moa fitoyan'ny fanazavana fa tanjona-kendrena moa de hoe tsy androany fotsiny nodetsika hitodika amin'andriamanitra ka ian'ny fampaherezana avy amin'andriamanitra fa misy daridalana tian'andriamanitra hitondrana ny olona rehetra na mino amin'andriamanitra izy na tsy mino hitondrany amin'ny firenena ary tena misy daridalana tian'andriamanitra koa epaka any ampitondra fanjakana mba tonga mpitondra fanjakana tsy etehitra amin'ny fahaizany amin'ny vonahany amin'ny herin'ny tenany fa tonga azy tena tahotra an'andriamanitra satria ny fatahorana an' Jehovah ihany no antoka tena ahitana fahazavana araka ny teny soratra masina hoe zavatra mitranga de amin'ny firenena zay manana an' Jehovah tokony sambatra zany firenena zany de matoko sy mino fa ahery mandrakarivotsika tsokivy na de mafiarany zavatra mianjady marina fa nisy ny vaholana nieritreretina mba ahitam-boka tsoa kanefa vo maika mety tafiditra amikivy ihany ny firenena tsy misy famezatsiny ao anatin'izany rehetrarehetra zany fa miantso ny rehetra iverena am' Jehova voninahitra ao an'andriamanitra rery any favakisika sotranao Jehova Andriamanitra rainy amin'ny teninao indray zay tonga taminay de ny mampahery ndraindray adininay manoloana ny olana ny hitady vaolana ao aminao ary efa nitranga zany mandritra ny vanim-potoana maro raha tsy hijery fotsiny de zavatra nisy teo amin'ny firenena fa rehefa tonga tapidalakale de mitodika taminao mandrakariva de mampianara ny firenena mba hitodika amin'ny tompony mba hitam-baolany manoloana zao ady zay atreha zao de misaotra indrindra ray ny anaran'i Jesosy amen anao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy a manao na fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva